fahaenina momba ny tany lasa karakaina amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo. Zaho moa zany efa nitety an'i Madagasikara iray manontolo dia efa nijery mikasika ny nositsika dia tena hitako lasa tany karakaina zany amin'izao fotoana izao. Dia nanontany Jesosy koa zany momba ny solution hoe ahoana Jesosy ny hamonjena zao nosina izao fa tena lasa tany karakaina ary atahorana mety ho rava tanteraka. Dia hoy Jesosy hoe manana solution antsika ho Jesosy. Rehefa ahorana eto Madagasikara ty fanjakam-pito Jesosy dia ny fanjakam-pisolo dia ho voavaha zany. Zany hoe hisy ny projet fambolena kakazo, zany hoe fambolena hazo zany. Dia hatao manerana ny nosy zany hoe fambolena hazo dia hatao maitso tanteraka zany Madagasikara. Dia eo koa moa zany fiarovana ny ala. Dia be dia be zany ilay mpitandro filaminana handeha hiambina ny ala. Dia eo koa ny hiaro ny karazan-kakazo rehetrarehetra mba tsy hisy hanapatapaka intsony. Satria ilay mpanao saribao moa zany tena manapatapaka ny ala amin'izao fotoana izao ary reny tena mandripaka ny ala. Etsy ihany koa moa ny mpandolo tanety. Eto zany tena milaza aminareo fa za tena sikrikita mafy mihitsy ary tena malahelo raha vao mahita olona mandolondolo tanety na manapatapaka kakazo hazo reny. Satria ny projet ty fanjakam-pisolo ity zany dia amerina ny tany ho lasa paradisa. Ka raha ohatra zany ho doradorana ny tanety, ho tapatapahana ny hazo dia ho karakaina ny tany ary tadidio fa miankina ny fahatonga ny tany ho lasa maitso no mahatonga ny fahasalamana feno. Zany hoe raha be dia be zany ny zava-maniry, zava-maitso dia miabe dia be koa ny fahasalamanatsika. Fa raha vao ripaka zany zava-maniry, ripaka ny hazo dia lasa mitombo ny aretina sy ny karazana dia miafo ny andrenana antsika. Ka eto aho zany dia manentana anareo ity fanjakam-pisolo fanjakan'i Jesosy ahorona eto Madagasikara ity dia amerina ny tany ho lasa paradisa ary efa anatin'ilay mikarakara zay amin'izao fotoana izao dia efa manomboka zany fanamboarana ala, manomboka mamboly ala zay zao dia ahatonga ny tany zany ho lasa paradisa. Zay zany ny projet-nay amin'izao dia hamerina ny tany ho lasa paradisa. Ary zay tsy miandry hoe orakotina rahabe fa efa miainga zany ny projet-nay amin'izao fotoana izao dia efa manao asa zany zahay zao dia efa be dia be ny elemanay zany amin'izao dia efa manomboka mamboly kakazo, mamboly ala, mamboly zava-maniry, zava-maitso hamerenana ny tany ho lasa paradisa. Zany hoe tsy ho ela zany tsika dia lasa nosy maitso tanteraka